hafaliana lehibe ho ahy ny miaraba ny filoha adjaina Andry Rajoelina zay vao fidim-bahoaka demokratika tamin'ny iny fifidianana iny. Ko dia reo be ny tanàna rehetra manerana Madagasikara ao anatin'izany commune rurale zany zay miaraka mivondrona ato anatin'ny commune rurale association de commune rurale de Madagasikara dia faly miarabanao sy ny vadinao sy ny ankonanao noho izao fahazahoanao ny laharam-boninahitra indrindra eto Madagasikara zao dia ny filoham-pirenena malagasy. Mirary koa zay amin'ny raha mba ahomby ianao amin'ny asa zay ataonao ary engany ka ho lavorary sy tanteraka avokoa reo faniriny vahoaka rehetra zay niarahany taminao ary ny rarianay koa dia izay be ny tanàna rehetra ao anatin'izany fikambanana zany dia maniry ny fiaraha-miasa vonona ny olo-tanana izahay entina hampandrosoana ity firenena mararitsika ity ary na dia maro azy izahay ny samy avy amin'ny ankolafy samy hafa ao anatin'izany fikambanana zany dia rehefa tonga ny fotoana anankiray ohatra zao ka nisy filoha lany demokratikement dia vonona izahay ny ara-asa ary ametraka zany anatin'ny toko tsiray avy zany fa ny tombontsoa iraisana sy ombonana no erahana ary dia maniry tokoa zay maniry mba hijerenao avokoa reo maire rehetrarehetra reo commune rehetra marena Madagasikara tsisy ankanavaka fa zay no antoka lehibe indrindra satria rehefa miara-miasa tsika dia ho tafita soa tsara ty firenena maratsika ty. Hoela fanapahana amin'izany andraikitra lehibe zay raisinao zany eny ianao.